Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra raizanaka fanahy masina faly ny fonera tafoanandray aminao amin'ity maraina ity. Deranao mankalaza anao amin'ny voninahitra anao zay ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra tsara sady mpanao ny tsara ilay mipetraka any amin'ny herinheriny amin'ny seza fiandrianana anefa mijery sy miondrika anay aminay aty an-tany izay vovoka sy kankana ihany. Anefa noharianao araka ny endrikao, anefa notoloranao ilay fananao masina, anefa mbola mipairezonao mandrakariva isan'andro mba andehananay araka ny teninao sy ny fitsipikao. Indrindra ilay fitiavanao mahagaga sy namoizanao an'ny zanakao lahy tokana teto Jesosy Kristy. Indrindra ilay fitiavanao mahagaga izay mbola nomezanao ny fanahinao masina aminay ary koa ny fikarakaranao tanteraka anay mpanomponao isan'andro anio ampitso ary mandrakizay. Mankalaza anao zay noho izany Tompo Jesosy, mitsaoka anao amin'ny voninahitra anao dia mangataka aminao indrindra mamindraha fo aminay fa tsy tanteraka zahay. Diovy amin'ny aranao sarobidina latsaka tao Kalvari, bovaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra dia aoka ilay fananao masina mahery mitoetra sy asa tena anatinay. Azonay manatanteraka ny sitrakao amin'ny jibireny rehetra, amin'ny androm-piainana rehetra mba ho voninahitra. Misaotra Tompo manalo. Mangataka ilay fananao masina mahery taratarana anay azy mba handrenesana ny feonao, hanatanterana ny sitrakao ary ny koa hahafahanay mandeha mahitsy amin'ny fanarahana anao Jesosy, ilay tianay, ilay Andriamanitray, ilay tomponay sy mpanjakanay. Mitenena fanahy masinao fa voninkieno izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona masina manakira avy Nazareta nozony maniry sy mangataka izany vavaka izany. Misaotra ray malalo. Alleluia. Amen. Amin'ny fahitariavana no ahafahana miantrano amintsika tsiraray avy amin'izao maraina izao ary dia anonona koa ny fiadanan'ny Tompo ampoditsika tsiraray avy, ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Hafatry ny lanitra anio dia ambaran'ny Tompo ankehitriny amin'ny hoe tiako ianao hanatona misimisy kokoa hatrany. Tiako ianao hanatona misimisy kokoa hatrany hoy Jesosy. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 3:20. Indro rehefa mitsangana am-baravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka era misakafo aminy ary izy amiko hoy Jesosy. Amen. Noho izany no hevitra mpanitsika anio dia mikasika indrindra ny firaisana amin'ny Tompo. Raha manasa antsika izy hiditra lala kokoa amin'ny firaisana aminy, amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fotoana iarahana aminy. Ampitomboana hoe ny fotoana iarahana amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny, amin'ny alalan'ny fanatanterana ny sitrapony amin'ny lafim-piainantsika rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Ahatsiarovantsika ao anaty fa ao amintsika izy ary ihany koa izy ilay fanahiny mihitsy no miasa ao amintsika ary isika dia ao aminy. Amin'ny fahatsiarovantsika isan'andro tokoa fa izany fanahiny izany no mitaradarana antsika satria mpianana isika, mianatra aminy, manahaka azy ary manatanteraka izay ataony sy izay lazainy amintsika. Hoy Jesosy, tiako ianao hanatona ary hijanona hosairana foana ve ianao? Ary malalako satria hitako tokoa fa sahirana ianao nefa ankehitriny dia te hamelona anao amin'ny fitiavako tsy manam-paharoa aho avy amin'ny foko manontolo. Hoy ny Tompo, jereo fa maro ny manala anao tsy eo an-tratrako anefa tiako hitoetra eo ianao. Te hanolotra bebe kokoa ao anao aho ary malala, mbola betsaka kokoa hatrany. Fa ianao kosa dia mandositra ny sandriko
rehefa tonga eo amin'ny fiombonana ao am-potsika isika, satria tiako ny mitoetra ao anatinareo ary ianareo koa te hitoetra eo amiko. Hoy tokoa ny tononkirany Solomona 2:5-12, ahy ny malalako ary azy aho. Saingy miala mora ianao manomboka amin'izay fotoana izay. Moa ve ny fisalasalanao ny hamela sy hatsapa no marefo? Izany ve no mahatonga anao hisaraka amiko sa fandrebirebena tsotra toy ny fisotroana zava-pisotro anankiray? Ny tompo mahalala ny valiny mihoatra noho isika. Fantatra ilay fahavalo tsara mantsy ny lozanjo azy amin'ny fahandarana asany sy ny drafitra izay entiny rehefa raisinao ny fahafenon'ny osotry ny fanamasina ho anao. Ohatra, rehefa mivavaka ianareo dia mandefa zanatspika amin'ny eritreritra andohanao ny fahavalo. Ngetaeta zany ho ianao. Rehefa avy eo indray dia mitsangana ianao ka mandeha manokatra ny vata fampangatsiahana. Jereo ny toetra ny vata fampangatsiahana. Ary rehefa vitanao zany dia ho ianao hoe raha mbola eo dia hanao ny talatalana hafa indray aho. Na dia tsy fantatro aza izay mbola azo hohanina sy izay tsara ariana. Amin'izao fotoana izao ny fahavalo dia manala anao tamin'ny mpahombiazana ny fiarahana amiko. Marina zany zavatra mitranga izany. Mandra-pahatonga an'izany dia mijery ny fihetsikareo amin'ny tetika ataony aho, sady manantena fa hanokatra ny sofinareo ianareo ka hiaino ahy izay miantso anareo hiverina amiko. Indraindray nefa dia marenina ianareo ary dia ankoatr'izany koa ny fandehaningelaina dia tahaka ny miantso zavatra hafa handrebireby ianareo, hanakana anareo tsy handreny fiaoko. Dia miandry aho. Ahoana no tsy maintsy miandry ny mpanjaka vavy ny mpanjaka ny mpanjaka? Ary malala tsy mety izany. Very fahasoavana ianao. Nandratra ahy ianao. Nanolotra ny tenako ho anao aho, dia heverinao ve fa ambany noho ny vata fampangatsiahana na ny fanananao rehetra aza? Fantatrao ve zany? Hitandrina kokoa ve ianao manaraka? Satria mbola hisy ny manaraka dia miantoko izany aho. Raha mbola tafita amin'izany ny devoly aho dia hitoy hatrany ny asany. Tsy janona izy ireo raha tsy noraharahinao imbetsaka ka fantany fa ho verimaina ny ezaka taony. Mety hivavaka isika hoe Tompo, inona no azoko atao mba hanamboarana izany? Hoy Jesosy miverena amiko ary maharetana amin'ny fivavahana. Maniria hiara-dalana amiko mandrakariva. Izaho dia maniry niara-dalana aminareo hatrany. Ary malahelo ianareo aho. Malahelo ny fotoana lalina niarantsika aho. Dia ilay fitiavana voalohany. Aza manao amiko tahaka ny ataon'ny maro amin'ireo izay irako amin'ny asa fanompoana. Mametra ny fotoana ny miaraka amiko izy satria ny ondry no tena ilainy na ny zavatra ilainy manokana aminy ary apetrany mieloha ny filany. Izay vao ny fitiavako. Aza manao an'izany amiko raha sitraka aho. Aza aseho amin'ny ondry tarihanao izany ohatra ratsy izany. Ho anao manokana izany ry mpiandry ny ondr'Andriamanitra. Anefa ianao koa izay tsy mpiandry ondr'Andriamanitra aza manilika hoe
ho an'ny mpiandrondr'Andriamanitra ihany zany, fa ny ondro voalohany andrasanao dia ny tenanao sy ny ankonanao. Manaraka ny mpiandry ny ondry, koa mba anehoana ohatra tsara ary malalaka noho izany, dia takiana aminao ny hiaina ho ahy amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainanao. Hitanao ny ondriko? Fantatrao ny momba azy, satria nasehoko anao zany. Ry ondriko, satria ondriko aloha ianao. Ny antony manosika ny fahatsarana rehetra sy ny fahombiazana amin'ny asa famoronana ataonao, satria fameza-pahasoavana ho anao zany, dia ny mifamatotra akaiky amin'ny fanatrehako sy ny fahatanteranao ny firaisana amiko mandrakariva. Izay no antoka azonao mandeha amin'ny kery sy fahefana avy amin'ny avo, fa tsy amin'ny herin'ny nofinao, ary ihany koa amin'ny mpanetretena lehibe eo ambanin'ny tanamerin'Andriamanitra. Tsarovy ry zanako fa raha te hampita ny momba ahy amin'ny hafa ianao, dia tsy maintsy manam-potoana bebe kokoa hatrany miaraka amiko aloha mba ho tonga tahaka ahy. Rehefa miaraka isika dia manetika ny lanitra sy ny tany aho mba hanome anao mana vaovao, hosotra vaovao, fanantenana sy aingam-panahy vaovao. Rehefa manafoy ny fotoana iarahanao amiko ianao, dia manafoy ny fahombiazanao amin'ny fampitana vaovao mafaly zany. Fa ambony zavatra rehetra ametraka izao fanontaniana izao aminao aho, inona no zava-dehibe aminao? Ny hoe fahanana ny ondry sa fahananao amin'ny mamirifiry sy ny matsiro indrindra amin'ny fitiavanao aho. Be dehibe mihevitra fa lavitra aho ka tsy mila ninina, fa tanteraka amin'ny tenako izaho. Izany hoe Andriamanitra lavitra, tsy mila anao, eo ianao tsara, tsy eo ianao tsara. Diso zany hevitra zany, tena diso. Mety mijery ianao sy mieritreritra toy izany koa ny biby fiompy ao an-tranonao, ohatra ny sakanao, satria tao mamelona sy mikarakara tena, tsy misy fanampiny ianao. Tsapan'izy ireo fa lasa matanjaka ara-pihetsepo ianao rehefa mamiana azy, ary mifamatotra aminao toy ny hoe reny voajanahary ianao, satria miahy azy to azy ianao. Marina dia afaka manao tsara ianao raha misy ny voa na ny zanak'etsa, fa aleonao miaraka aminao. Mifidy ny marefo amin'izy ireo ianao, misafidy ny mila azy ireo ianao. Noho izany, izaho izay pahary ianao dia nisafidy ny hilanao, milanao aho, tiako ianao, ary marary mipity aho rehefa tsy eo ianao. Aza mino fa toy ny boda plastika tsy misy fihetsem-po aho. Izaho no pahary ianao, izay nahary ianao ho amin'ny tanjona mazava hanana fifandraisana amin'ny fanakalozana amiko. Maniry mafy ny ho fantatra amin'ny maha-izaho aho marina tokoa aho amin'ny voariko. Tsy aroa fa ny vorona sy ny valala, na ny trozona aza dia samy mahafantatra zany avokoa. Mahalala, iza no pahary azy. Tsy hitan'ny mpahay siansy zany, tsy fantany ny fiankofan'izy ireo. Ny lehilahy dia mahafantatra ny filana afa-po toy ny fiantsoana fitiavana, fiantsoana fahoriana, fa ny fiankofana tsy hainy.
lavitra ny olona ny fahafantarana ny hafaliana madio sy ny fahafinaretan'ny zavaboary rehefa misy saotra ahy izy ireo. Rimponina ao amin'ny fon'Andriamanitra eo. Aoko isika tsy handisy fanantenana ny Jehova ka hampijaly azy. Aoko isika hikely aina isan'andro mba hiankohaka aminy sy hiaraka aminy satria tena mila an'izany izy ary toy izany koa isika. Izay manan-tsofina aoka izy ieno izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Saotra Jesosy ny mitenao. Mampatsiahy tokoa ianao fa Andriamanitra izay manana tokoa ny fihetseham-po mihoatra lavitra noho izay fitiavanay ianao. Tia anay tokoa ianao ary marary mimpitia ny aminay. Malahelo raha tsy eo zahay fa diranovana raha mandao anao zahay. Ankehitriny ary mandrafo aminay Jesosy mamelany elokay. Ny fotoana rehetra izay nandaozanay anao. Fotoana rehetra izay tsy nahatserovanay na dia ny fisinao aza. Fotoana rehetra izay nanakalozanay anao tamin'ny zavatry ny tany. Ny vata fampangatsiahana, ny fiara, ny trano, ny fananana vola mikarena. Natakalonay ilay Jesosy nafoy ny ainao ho anay tsara avy. Izany rehetra andeha mibebaka aminao zahay ary mangataka indrindra ilay fananao masina mba hiasa mahery teny anatinay hiverena indray eo aminao. Azonay mifantoka amin'ny fanatrehanao. Azonay manampy fotoana hibebahana, hiantorana eo aminao, handraisana fampiarezana aminao, handraisana ilay loharanom-piainana dia ilay fananao masina ho ateny anatinay. Ilay teninao izay pahary, ilay teninao izay mpanamboatra, ilay teninao izay taridalana, mampahery ary mampitraka anay toty aminao. Manomboka anio ary Jesosy dia ianao no tadiavinay fa tsy ny fahasoavanao ihany. Ianao no karoanay fa tsy ny fahasalamana avy aminao ihany. Ianao no maminay fa tsy izay zavatra tolotrao. Tompo, ampio zahay ny herin'ny fanahinao. Fa raha tsy ny fananao masina manova ny fonay vato ho tonga fonofo dia tsy nitsinona izany fa andalo ihany dia ho dinonay rahavavy ao. Jesosy eo, ilay fananao masina no hiasa mahery teny anatinay hatsapana izany isan'andro ho voninahitra. Dia rahalaza haja saotra ho anao Andriamanitra ray zanak'afanahy masina fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Alleluia. Amen.